ambohidrano mainty dia mipeliny Alexina Ravelo tonga hasina ho velominy Louise Ravelosoa malala Alexina Ravelo tonga asina niaraka tamin'ny fanantenana razanak'olona Joseph Radizaparany ary Radavy. ambohidrano mainty nandrindra sy nanantotosa rima ny fanantenana. Andraso ty misy fanafodretranao aminy dia tenehanao izy ty ary anasanao azy a dia ty kosa ahosotrao aminy dia ty faran'ity sotroinao alohan'ny mambary olona izany hoe alohany amin'ny valoralina zay misaotra indrindra bebe eny ary dia ampandrosiny manaraka ao ka tsy misy olona ntsony any ato ry bebe misy an'ireny mpivavaka be ireny no tonga eto an-tanàna dia lasany daholo ny olonako atao hoe mahay manasitrana be hono izany. manenina tsara izy zany olona miseho mahay alohan'ny masony izany tsy mahalala anay anga atrako mahalala ny anarako izany hita mihitsy hoe tsy mahalala andravao. mino rytony vaovao Hoay, dia raha marina dia ahoana? Ela lesa izy izany. Zao ihany zaho mba mitsangatsangana zaoko tsy misy atao mihitsy mantsy amin'izao fialan-tsasatra zaoko. Fa tsy misy atao ahoana e, zavatra be dia be azo atao io, ohatra hoe mba mijery fahitalavitra, manaraka horonan-tsary sy ny sisa e. Hijery fahitalavitra amin'ny labozivy tsy hainao anga fa ny olona indray ny amin'izao indraindray nijereny fahitalavitra ny herinaratra tapaka foana nefa ny vola rehefa tonga ny fandoavana ny sarany dia tsy tapaka mihitsy. Tena marina aloha izany e, ka maninona nefa raha manao fanatanjahantena e, fialam-boly vita fahasalamana azo. Ormino mba zara aza ve mba misy fotoana ialana voliko andrera-batana amin'izany indray maninona nefa raha ohatra hoe ndrimo manao an'izany Ny azo aho dia raha tsy izany mihitsy ny tiako atao fa zavatra hafa. Zavatra hafa inona ka? Ny tiako atao izao miala sisirakelany ambanivohitra any. Mety zaniko, inona moa ny olana raha misy ny vola? Raha misy olona azo efa-tanana ihany koa any vao maika tsara, tsy izany aza ve ny tena mety mba maka rivotra madio kely ihanyko. Misy ivan-tanana mihitsy any sady sika nge fa ela tsy tany vao nanomboka nalaza ilay hoe misy toerana tsy azo andehanana izany any dia tsy sanandeha tany intsony sika. Iza moa kiny malala na tsy misy an'izany akory ihany fa entiny tsy fananana vola fotsiny ray aman-dreny tamin'ireny dia mamorona. Tsika koa mbola zaza raha teo dia mora rebirebenako. Ko maninona moa izany sika raha mandeha any sady mba mitsidika ny dahatobary, tena efa ela ny antsika ary dia raha ny tamin'ny farany sady izay mahavangivaingana hono ty ankavana Marina aloha izay moko tsy aleo ve mbola velo izy dia tsididiana sanatria rehefa maty izy vao anenina eo sika koa sika nge tsy mahana ray aman-dreny be to azo tsony Tena marina izany dia maninona moa izany raha ilazany maefa sao dia mba mazoto izy dia miaraka tsika mety izany ka aleo ary aloha andeha ho dia ilazany ao an-trano eny ariko dia avy hatrany azy izany dia ho any amin'ny maefa dia ho hita eo eny ary Dormino mandroso ordera manahoana ny fiomanana ato efa vonona efa vonona ka ary aiza ngama efa
Angatsy niaraka nareo? Ho avy eo ihany izy ka. Izy ary tonga dia nanaiky avy hatrany vao nilazako andeha izy ka. Mety efa ho avy eo mantsy izy fa efa amin'ny folo izao ko. Amin'ny folo mantsy ny fotoanan'ny fanomezanay. Ode! Tonga dia midira lesy ry maefa. Salama daholo ve aloha Salama fa taraiky be nely ty lahy zany mbola nilaozany lataizandray Ho aiza moa fa iaraha mahita izao ihany no fitoanana misy eto amintsika etoko. Tsy maraina, tsy atandro, tsy hariva fa dia ohatran'izao foana. Raha miditra amin'ny valy aloha vao tery amin'ny enina ora maraina dia efa miainga. Raha tsy izany dia taralahy avy eo. Ny hariva indray moa dia raha amin'ny enina ora hariva ialany tafiditra amin'ny fiara dia amin'ny 8 ora alina vao miditra ny trano. Tena lasa hôtely mihitsy ny trano amin'izao atoriana sy sakafonana sisa. Mahita lazaina koa nareo ka. Tena marina mihitsy aloha izany ka tsy aleo hoe izany manainga amin'izay sika sao taraiky etoko lalana mbola lavitra be mantsy. Tena zany mihitsy alao miainga dia izao sady za efa maika no tonga ny ambodra amin'ny mainty raika izany ndao ary Tena mbola hafa mihitsy ry zareo ilay aty ambanivohitra. tena tsara aloha Rivotra madio, ny tanàna tony ery, angoreto zava-maitso maro samihafa, mampin'ny siokambory kely, tena kanto mahafinaritra ka. Fa matetika koa ny amin'ny tony toerana ambanivohitra tony misy arena miafiny Aza dia manonofo letsy ny olona vela-tsasatra no atao atifiko ny lahy zavatra hafa mihitsy ny atao ao-tsaina. iza moa mahalala an'izany ka mipaozin'izao toeran'izao aza ve dia tsy mendrika nahitana an'izany. Aza dia mandefa saina lavitra rery maefa. Lalana nge mbola tezaka be Sady za zany efa tena naona sahadiko. Abin'ny etaeta koa etsy an-daniny. nefa andrano aza laniko. Aty koa tsy misy zavatra azo tsakotsakoina tsony. Aoka izao ekipaza misahirana ndrea. Rehefa tonga ny an-tanàna ve tsika tsy mba misy na dia voamangaray masaka azy. Inona ary ty be taraina be ty saminao n'izao ihany letsy sady any aloha any ve tsika dia tsy ahita aloha rano dia afaka manala etaeta kely eny na dia voankazo azako. Ahita ve moa tsy ahita fa tsy hay na azo alaina na ahoana. Isika nge ka vahiny ety fa tsy tompo tanàna sao dia lazain'ny olona fampangalatra aty. Tsy misy an'izany fa aza dia sary tahotra be takan'io ka sady angatsy hainao fa any Jehovah ny tany rehetra zay ho aminy. Noho izany tsy misy tompon'izany eto fa afaka manjaka amin'izao rehetra izao tsika. Na dia izany azy ny tany koa ange mananjiny sao dia io latenda ty atanin'olona ty vao aleo mitandrina trany izay mantsy ny mahavoan'ny ankizy tsy mba mihaino anatra sy fampitandremana tsony hany ka lasa voadikitsaka ny soatoavina malagasy. Tena marina mihitsy izany lazay mihiny izany aloha aleo mitandrina foana fa tsy fantatra izay miseho ao aoriana. Raha sanatria misy mahazo atsika mantsy aty dia iza ny hamonjy atsika eo ka sa te ho very faty aty. Ka izao indrindra nge ho ahy na dia izany aza mila mivavaka hatrany fa tsy hay koa ange izay seho aty mila mangataka ny mieritrny fiarovana-Andriamanitra fa tsy izay fandriky ny Satana. Marina daholo izany zavatra lazaintsika rehetra izany fa na izany na tsy izany aloha aleo ampitomboana ihany ny hafianganam-pandeha sao dia ho tramaizina aty. Za koa efa tena tia hakaina be raha teo tonga tsikitika va miletika ihany koa ny masoandro. Efa tena reraka zany dia lava ihany izay lalan'izay za angamba tonga dia tapoka avy hatrany vao tafiditra ao ka. Sao heverina fa any an-tranonao ary izy ity ka hoe tonga dia hidaboka. Aza loza nareo amin'ny fanditra eo rangaha fa aleo manodona dia miditra fa tena reraka. Ody raha tato vary mba iza koa ary samy mandondona rivo izany aleo ho jerena.
Oay, izy telo mianadahy marina. Ela izy zany a. Salama dadatoa. Manahoana dadatoa? Salama tsara ka. Manosoa aloha e. Ie. Ariva ne nareo zany e. Ie, efa tena atoandro ihany koa izay vao tafiaingako. Ay, mahazo toerana ry zareo a. Sy makasitraka indrindra dadatoa Bary a. Saotra betsaka e. Ka inona hono ny vaovao nentinareo avy any an-drenivohitra any e? Manahoana ny rotoroto ao iariva ao? Hangahita ry dadatoa Bary fa efa mahazatra ny eny any e. Tsy maintsy izay koa moa ny fiainanako. Marina aloha zany e. Andraso aloha fa misy mangazo kely ato meko anareo e. Zany a? Ie. Oay. Zahy, reo dia avy hatrany dia mihinana. Ny vary koa ane mbola tsy masaka e. Vao anokona mihitsy aho io. Tena tsara fahatongavana mihitsy nareoko. Ay, dadatoa koa dia misahirana ka. Re a, efa masaka tao io. Sady nareo koa ve dia ho jereko fotsiny eto e. Ny lalana koa ane lavitra raha teo e. Aleo mba misakafo kely aloha no anainako. Iany e. Misaotra indrindra ry dadatoa. Aza mihafafa fa tonga dia ataovy e. Mahazo tomana daholo. Fa tena lavitra ihany nareo ry dadatoa. Sady amin'izay ny lalana ala be daholo. Ie, tena zany mihitsy ka. Sady mangina raha teo koa aty. Nisy trano ihany tany anaty ala tany fa saingy tsy tamana ny olona noho ny zava-nisy e. Ka lasa mifindra monina avokoa. Zany a? Zava-misy inona ry dadatoa? Tsy zany fa nisy ramatoa izay tety tamin'izany e. Mpilalao fanafody kuizina mihitsy izy io a. Zany ve ry dadatoa? Ie, ary maro ny olona marary sy tojolana no mandeha ao aminy. Taty aoriana nefa dia ny any alepaka io erin'ny fanafodiny io no fiovavan'ny maro satria nisy an'ireny atao hoe misionera ireny tonga taty. Ary ny olona tamin'ny-pivavahana avokoa mimponina taty ka tezitra mafy raha vao mpilalao fanafody. Ary nanomboka teo izy a, dia lasa fahavalo mimponina taty. Nalainy ankeriny sy nataony sorona avokoa ireo zaza sy zatovolahy taty mba hampitombo ny herin'ny fanafody noony. Ary izay azony ihany dia tsy tafavoaka velona intsony a. Tena enjana koa izany ry dadatoa. Dia aiza izany izao io olona mpilalao fanafody io ry dadatoa? Araka ny feoreko tamin'ny manodidina aloha dia nifindra toerana hafa mihitsy izy amin'izao. Ary toa hoe any andrepandrepana any. Dia tsy misy olona mandeha firy intsony any satria nataon'ny olona fady mihitsy ny mandingana any e. Vao lasa many dia tsy avelana hafamaina amin'izao fa na tafavoaka ao aza dia faty sisa ny raisina. Dia tsy mba nisy fomba hafa nanoherana azy io mihitsy hoe zany ry dadatoa Bary a. Indrindra hoe ireo olona efa tapa-kevitra ny hanompon'Andriamanitra ve dia tsy mba niezaka ny hanohatra an'izany mihitsy Misy hevitra ihany saingy raha tsy hita izay toerana misy andravao a. Io ravao io mantsy no mpandimby azy. Izany hoe efa nisy talohany e. Ary ireo raibeko no navita nanohatra azy ireo. Misy zavatra navelan'ireo ray aman-dreniko izay mantsy aho e. Nasainy tehirizina tsara io zavatra io satria io no afaka mitana fady andravao. Io ihany no afaka manafoana ny heriny e. Tena mba lalina mihitsy ry dadatoa izany zavatra tantarainao izany ka. Any amin'any andrenivohitra any ohatrany tsy mba misy an'izany intsony. Dia hono ary dadatoa? Ahoana izay? Misy fady izany ty tanàna ity? Ie, tena misy tokoa ka. Ary tsy ety ihany fa ny tany rehetra dia manana ny fombany sy ny fadiny avokoa. Izay no tokony hanantantsika ny hafa na dia manana ny antsika azy sika. Izany ve ry dadatoa? Ie, fa avy aloha izany fa mandeha nareo mba mitsotsotra e. Rehefa masaka ny sakafo atsoika ihany nareo. Marina tokoa aloha izay. Za angamba tsy tsotsotra fa aleoko misorona afo miaraka amin'ny dadatoa eto. Raina sady ity ny andro. Aleo mitsangana eto ka. Dadatoa azy efa tsy atsony. Dia raha sy mino reto mbola miheritra be. Ka aleo aloha hivoaka any ivelany any dia sady mijerijery ny tanàny. Oay, mahafinaritra ery aty avelany aty izany a. Na dia somary mitokana kely aza ny tranon'ny dadatoa.
Ohatra matamana ihany aty ambanivohitra aty izany a. Maitso ery ny tontolo. Ny rivotra madio. Aleo aloha akatoka itsy varavara. Itsy dia hidina kely any ambany ihany aso dia mba mahita renirano isasana. Taitra ianao, salama tsara? Salama tsara kia. Fa aiza kia mba efa sy tadato? Tsy haiko, mety niaraka any angamba izy mianaka koa. Tsy nahita azy ireo intsony aho tamin'ny taitra teo e. Ay ve? Andraso fa misy vomanga efa masaka tadato ato, sady mbola mafana ilay izy a. Izaho koa nampidina kafe raha teo, aleo alaiko vetivety. Zahy reto dia mazotoa manadera. Misaotra kia. Fa tena sambatra kia izay mety ho vadiny rety any aoriana any ka. Manana pato mazoto, be fitiavana, be mandeperana, sady manja kely. Si, aza dia mahita lasaina eo ry dera. Hita fa izany no marina. Sady anjara koa anie mikarakara anareo anadako e. Sady aleo mifankatia koa lesy raha mbola velonaina. Tsy misy tsara toy izany e. Tsy mba manana tahafatsinareo sy mahefa anie izaho e. Eny na dia hoe zanaka mpianadahy sika. Moa koa vehivavy mila mazoto foana araka ny voalazan'ny Baiboly. Ka izay anie no ilazako amin'ireo hoe sambatra izay ho vadin'ireo e. Fa ho marina kia. Ie ahoana? Tsy aleo hoe miomana dia mba mijerijery tanàna kely any tsika e. Na hijery any dada-tobary sy mahefa ny atsahana sao dia mba misy tokony hanampiana zareo. Hoay, mety mihitsy izany. Miomana ry ianao e, izaho mantsy efa vitako. Tena taraiko vao tafafo maraina tao a. Tena lavitra koa aloha ilay lalana nankaty amin'ny dada-toa e. Ary izao izany no amin'ny firy ka. Tongotra ny efa atoandro be mantsy. Izao ilay izy ny atao hoe mivoakomby tera-bao a. Ohatra e, fa mivoakomby tera-bahoana koa kia. Izany ve dia tsy hainao ry dera? Amin'ny 7 sasany maraina izao. Ay ve. Ary aleo ara izany hidy varavarankely fa tonga dia andrasana ivelany ihany. Eny ary efa haingana ianao. Dia ahoana moa izany raha tsy mifanena amin'izareo sika ry dera? Ty lalana ity mantsy ohatran'ny misampanana beko. Samy tonga ny an-tsaha daholo nefa. Rehefa tsy mifanena ve tsy hiverina ihany. Dia any an-trano indray miandry an'izareo. Sady mba mandehandeha koa kia. Hiala sasatra ny eno atao aty fa tsy hoe hiasa na hifampitady akory. Dia samy manao izay mahafalifaly ny fony. Ka na dia izany azy. Mila miaraka foana anie sika. Araka ireny efa nitantarainy dada-toa ireny. Sao mantsy mandehandeha anaty ala ity izany ramatoa izany koa. Aza dia sary tahotra ohatran'ny oromino a. Inona fotsiny ary ny antony ivavahana raha naiky mora nerin'ny maiziny eo e? Eny e, marina aloha izany. Fa aleo maily foana koa. Hainao ihany mantsy fa ratsy angetsy kely lalana e. Otry, fa tsy mahefa ve ty tazako miakatra ity? Aiza izany? Ty tamin'ny manantona antsika ity e. Sady jonjona be tsy mahita mihitsy izy izany. Ie, tena izy tokoa io. Ary aiza izany dahatonto mandeha irery izy? Sa mbola nijanona any? Tsy haiko akia. Iza koa raha mahita an'izay tany. Jereo anety izy fa tena tsy mahita mihitsy e. Tena lavitra koa ilay lalana teo ka. Tena valaka be haniakatra n'ity fikarana ity. Soa fa tonga ihany. Fa tena mahafinaritra ity a. Le rano nandroko teo izao
Mafana be. Nefa tsy dia tratra amin'ny masoandro firy ilay toerana satria tako ny kininina. Sady maro voankazo maniaka eo aty a. Misy vorona sy lolo isan-karazany. Ireo voankazo moa dia tena masaka be daholo sady mamy ery. Na dia tsy nisakafo maraina aza teo dia tena voky. Nanara-po mihitsy tamin'ilay voankazo. Mahefa! Diry Mahefa! Mba iza koa zany miseho malala anaty ala ty zany? Mahefa! Aty e! Ay, vienareo e! Ary hoaiza nareo zany? Andeha hitady alina mihitsy izao izay ioko. Kinajo mpanena teto isika. Ary aizy dada Tobary. Angatsy niaraka an'ody nareo? Dada Tobary? Eko. Ie, fa angatsy niaraka nareo? Tsy niaraka izay ka. Za koa za tsy nahita azy ko. Mety lasa niatsahany ngambany izy fa za nandeha nahandro tary ambany tary. Sady izy ve tsy efa hiverina eo ihany e. Nataony efa dia niaraka tany ary nge nareo e. Dia hoe andeha hijery anareo zay sao dia mba misy azo anampiana anareo aty. Aleo miverina any an-trano dia any miandry azy. Sady sao dia mipenipenina mitady atsika ihany koa izy raha tsy mahita atsika ko. Dray izay indrindra andao marina ry zareo a. Raha atoandro a, miaramintsika dia mandeha mijery tanàna kely aloha. Sa ahoana e? Raiko zaniko. Sady misy toerana mahafinaritra be hitako izay ary ambany ary. Afaka ilomanosana tsara sady afaka mihinana voankazo. Zany velo ty. Andao ary aloha dia hita eo izany e. Nareo razana sy ambony indrindra, masina sy matanjaka, mpaharo ny zavaboary. Zanahary isa-tsokadiny, mandraka ny zavaboary, miantra nareo bebe ravao amin'izao fotoan'izao ka mihevitro avokoa nareo. Manakambara aminareo ny teny fa tsy sanatria miandroandro foana nareo. Nisy vahiny sany trabaka ny dobo fanaovana sorona ka mila alaina avy hatrany zany nanotra fadiny dobo zany. Ary tsy zany ihany fa nihinana ihany koa ny voankazo fanatitra. Mifona aminareo ny tenako. Mila nareo hitrodrano fa hanatanteraka sorona ho anareo aho setriny zany. Mifaliry masina fa hitombondray ny raha latsaka. Hitombondray ihany koa ny herika. Ay, tonga nareo. Nataoko fa lasa lavitrako. Sika andeha hijery anao tamin'ny mihitsy izay dada toa. Kinajo faina tamin'ny Mahefa dia very. Ay! Tsara rehefa miaraka foana fa ny ratsy anie tsy kely lalana e. Indrindra rehefa mandeha any anaty ala any. Ie, fa hono ary dada toa. Ahoana? Tsy matahotra ve zany ianao mitokana kely toy izao? Tsy mba misy na dia trano iray aza manodidina anao fa dia ianao irery. Efa zatra re anaka. Mo izay koa ane taty ny lehibe. Sady aty ihany koa ny fivelomana dia tsy maninona. Ary mba manao ahoana ry dadato ny fandriampahalemana aty aminareo aty? Milamina aty ka. Sady aty koa ane tsy misy trano dia tsy misy zavatra azo ny dalo alainy. Ty very dadato tsy mba misy arenan-kibony tany a? Momba an'izay indray misy ihany aty saingy tsy misy samaka ny olona e. Efa mba mifahefandra vao daholo mantsy izany. Misy toerana izay aty tena mahafinaritra ary ao avokoa no afenina ravao izany e. Dia maninona zany ry dadato ny olona no tsy mba mitrandraka an'izany a? Sarotra ny manatanteraka an'izany ry Mahefa. Indrindra moa izany hoe eo ampelantanany ravao izany. Dia izay koa anie no antony tsy asain'ny olona maka an'izany e. Fa aleo aloha jerena ny sakafo dia hihinana sika e. Mety efa masaka angamba izy ao. Aleo ary mpahapiko ianao dada toa. Tena mila ketrehana zany a. Sitrany mba voandalana motika. Raha toerana mahafinaritra izany
Tsy ary amin'ilay rano nandroko ariva izany e. Any any matso no misy toerana matamana be, sady maninona koa ny somary takona kely izy. Sa ve hoe misy hafa? Na any amin'ilay toerana nolazainy Dadatoa fa tsy sa mandeha any mihitsy ny olona. Tena mety izay angamba ka. Toa hoe miakandrefana any hono ilay izy. Tena mila ankatrehany izany dia. Iza malala raha ano misy an'ilay izy dia izay ny ataony tsy hamelan'ny olona azy andehanana, satria mety teo tompony avokoa ka. Efa masaka reto ny sakafo fa aleo aloha mihinana tsika e. Sady matsiro zao ty anana vonalain'ny Dadatoa tena tsaty a. Tokony mba nipoaziny Dadatoa kosa izay tamin'ny maraina dia mba nampianay ianao naka ny reto ka. Tsy maninona re zany e. Sady nareo koa na hitako tena vizana loatra mahaliana e. Dia nalaiko tsy nikotabaisina mihitsy. Fa ao ataovy ny sakafo e. Manjary mangatsiaka eo indray io. Mahasotomana daholo a. Fa mbola lavitra ve ty izany toerana lazainy lazany a? Efa akaiky lesy a. Raha ny fitadidiako aloha efa tsy lavitra etsony ilay izy. Ka aiza ihany ary? Tena fidinana be koa izany lalana izany ka. Aty hoe tsy hisy biby dia masiaka. Tsy misy an'izany loha taty tamin'izaho nandeha taty tamin'ny maraina e. Sady aza be fiahiahiana be ianao ry mino ka. Zay ihany le mahavoanareo. Ny zavatra koa ny raha vao ahiahiana be loatra na zavatra tsy tokony hisy eo aza dia lasa tsy misy avokoa. Tena marina mihitsy izany tena zany aloha e. Aza mandefa saina lavitra ndrifa milamina tsara fotsiny. Izay fa tompontsika. Ty le toerana ty. Wow, tena mahafinaritra kosa. Jereza ny voankazo. Tena masaka be daholo. Lokom-boninkazo maro isan-karazany tsy lazaina intsony. Sady jereo nge misy dobo kely miendrika ireny filomanosana andoavam-bola ireny. Tena mahafinaritra kosa aloha e. Efa teny alaisany ne za e. Tena tsy nandainga ialahy ka. Aleo rangahy asiana sary kely ka. Io daholo angana. Zay. Ary aleo asiana ray farany akia. Ao lesy ry mahefa. Aiza e. Zao. Mety tsara mihitsy. Za koa mba hangalao eto ry dera, eto amin'ity bozaka ity. Ary aza be filiriny ka. Eo ary. Ao. Andraso aloha atao tsara be mihitsy. Zay. Iny e. Jerendriany e. Tsara be kosa ko. Ary angama efa tsy mba haka e. Za tsy haka fa ndeha ilomano etsy amin'itsy aloha. Mafana anie izany andro izany e. Andao le tsy ry dera ilomano a. Ndany lalesy mandeha any ka. Za zany tena mbola tsy mahazoto hilatsaka ny mihitsy a. Rehefa mazoto ve tsy dia anampy an'lahany any e. Eo aloha izany nareo ro mino fa lasa. Aiza ho aiza amin'izao lesy ny any andrenivohitra ry dera. Tsy mba misy ala toy izao fa setroka sy tabataba ary fiara mifanaretsaka no mba hita rehefa mivoaka ny trano. Ny olona mifanitsakitro aza tsy lazaina intsony. Nga vitan'izany any e. Fa ny fako miparitaka eraky ny lalana. Rehefa tena dinihana anie ry mino dia ny vahoaka ihany no manetry ny tena ny iainao anatin'ny loto e. Jereo amin'ireny mpivarotra amoron-dalana ireny anie ny fakony zareo. Rehefa miala izy nga rofiny akory. Avelany eo dia miandry mpamafa lalana hono. Tena mampalahelo ny toe-tsainy e. Diso manambany olona loatra. Ekeko hoe io ny fivelomany zareo, nefa tsy tokony hanao an'izany satria fakonao le izy. Dia tokony ianao manadio azy. Efa asiana reny daba-pako ireny aminy moa fa tsy misy rarahin'ny olona an'izany. Angalatrany ireny aza ataony. Dia nefa avy eo ny mpitondra no metsy iny. Ny vahoaka nefa indraindray tsy mahay mikolokolo. Fa iny e. Misy koa aloha mba mahazo toerana tsara dia diso manao tsindry azo lena loatra ka. Satria hoe manana fahefana dia tsy mirarahany madinika mihitsy. Atao ahoana e. Izany ny fiainana. Tsy maintsy misy ambony dia tsy maintsy misy ambany ry dera.
Nahafinaritra kosa ny androany iny a. Ie, tena tsara mihitsy. Dadatoa koa izay fa sasamiady any an-trano. Tena variana taty tsika dia tratra rivaka. Za tena valaka be mihitsy tamin'le nilomano teo a. Ny an'lahy dalanako. Tena tsy mahate hiala mihitsy tao anaty rano tao. Mafana be ny ely ty le rano e. Zany velotya. Tena sérieux zany e. Hoy, Ohatran'ireny nafanain'ireny mihitsy nefa tsy te azo ny andro firy. tena tsapako ity zany zavatra lazain'la zany a. Sady nareo koa ve tsy nahatsikaritra hoe somary maizimaizina zany le toerana teo e. Na le rano aza manompo mainty fa misy an'le voninkazo maro loko fotsiny ampian'ny taramasoandro ety ambony dia izay no manazava azy. Entiko fa mahafinaritra le toerana e. Zao dia ary mba miafinao zany arena lazainy dadatoa zany. Zay indray ianao sy ny arenanao. Ianao ve tsy mba mahalala fa tsy izany e? Ary raha ianao ty angamba mpitondra, tena tsy mianatra ny amadika tanindrazana mihitsy. Izy ary ny tsy tia reny e. Efa na dia ianao miteny lavana io aza. Iasa aza ataoko maika fa efa misy manati-potsiny ve tsy ho raisina. Mitandrema ihany dia tsy fatsy aty amin'ny tanin'olona ty anie any tokony anao an'izany e. Nga lahy tompo tanàna. Arena dala tompo leja. Andro dia hidoiran-doza amin'izany a. Angasy tsaroany lahy le tenin'ny dadatoa hoe any misy an'le raha matora vao mpilalao fanafody. Azy izay tratrany tsy avotsiny intsony. Aleo izany resaka izany ho any. Aleo mandeha faingana fa sao mitaintainy dadatoa ka? Za tia ny andro. Za nefa tsy mety mahita toro mihitsy. Ry, inona koa ary zany tsopakopaka ny atokotany zany? Aleo hoe jerena. Mety tsy voahidiny dera tsara ngambo le varavarakely. Mihidy tsara daholo izy amin'ny varavarakely ka. Sa any ivelany? Dia iza koa nefa ny andehandeha any amin'izao e. Amin'ny firy nefa izao? Ohatra mivoaka mpamosavy izao. Ary sao dia sanatria ary ka mpamosavy. Nefa aleo aloha jerena dia hideo ka. Mahaelo fotsiny fa tsy fantatra na olon-dratsy koa izany. Misy olona reko mitomany zany. Iza nefa e? Sa olona very dia tsy mahita hivatanana? Aleo jerena ka. Tena misy olona io. Sady tovavy. Dia inona ny ataony eo nefa e? Aleo aloha nantonana dia hita eo e. Azafady e, fa inona ny ataonao eto amin'izao oro izao e? Aoka izao fa aza misahirana ka. Fa very ve ianao sa diso lalana e? Very aho. Very ahoana koa e? Fa mbola lavitra eto nga misy anareo? Sao dia terina? Eny e, mbola lavitra eto sady matahotra amakivaky an'iny aliny. Nefa ahoana indray niverenanao any raha natitra ianao? Zay koa izao ny olana nefa raha tsy mampaninanao tsy aleo ve mijanona ty ianao dia amin'ny maraina ianao mody e? Sao dia manahirana any eo aminareo fa aoka izao ka. Tsy maninona reo fa ndao e. Hiaritra antsika eto izany. Ka za te ho dia any amiko koa. Aleo ary aloha akakanjo mafana dia ateriko ianao e. Zay. Ary andao amin'izay ary tsika e. Aty izay no mipetraka. Ay, tonga soa zany ko.
Za ngamba andeha hiverina amin'izay fa sao dia taitra eo ny ao aminay ho gaga raha tsy mahita anah aho. Ai, mandro soa aloha misotro dite mafana fa iza koa ny dia andeha fotsiny amin'izao ianao e. Aleo ngamba amin'ny manaraka ka. Sady efa hitako misy anao dia makaty za sy ny namako amin'ny manaraka. Mba hampahafantariko an zareo koa dia mifakafantatra nareo e. Eny ary e, tsy manino izany za ato foana. Ary aleo aloha andeha dia amin'ny manaraka izany e. Mandram-peona ianao dia tafandrimandry e. Eny ary e, ianao koa toraka izany. Bava koa izany trano misy anazy izany tso. Misy dobo kely tahaka an'ilay nandroaka iny eo an-tokontany sady toa ny mainty be ilay rano. Eny e, ny andro koa moa alina teo dia mainty avokoa izay jerena. Ava ihany a. Na ny tranona izy atototry ny voninkazo. Zara vavaravara sisa no hita. Tena marina raha hiverina aty intsony a. Tena ohatran'ny lasa matahotra izany. Ary inona koa izany reko any lavitra an'izany? Ohatran'ny misy olona manao feo hafahafa anie izany e. Tena lasa matahotra izany a. Tena tahak'izay ihany ny aritra tao ampandriana tao. Ohatran'izay efa nahita tory. Za ty sady matin'ny atsika no matin'ny tahotra. Ay, maninona tapoka teo koa ary azany. Ohatran'ny fanina be azany. Vonjeo. Dia nakaiza vao maraina za mahefa. Amin'izay ny trano tsy nisy nidy akory. Te tsy aireridera fa andao aloha dia davina. Eza veko efa tafalatsaka ny any mbola tsy hita ihany izy. Andao ary. Sady efa izay tamin'izay koa Dadatoabary dia tenenina aloha izy. Ay tonga ianao Dadatoabary. Ie. Ary mbola tsy miverina nga i mahefa. Tena hatramin'izao ry Dadatoa. Vao any tady azy mihitsy nge izay io e. Mba lava tongotra mihitsy ilay zalahy iny ka. Sady sasa aminy io. Mandeha ary jereo izy fa za aloha andreto sao tonga ihany izy e. Eny ry Dadatoabary a. Aleo aloha izay andeha. Omendalana ary nareo ka. Tena marary mafy izany lohako izany a. Ay zary azany. Ay, taitra ianao. Fa izy ianao? Andray, tsy tadidinao sady ve? Fa izy ianao e. Dia inona ny ataoko ato aminao? Lamina aloha e. Za le naterinao indray alina iny. Efa ho telo andro izao ianao a, tsy mahatsiaro tena. Sendra nandeha niakatra tany anaty ala no nahita anao dia nentiko taty. Telo andro e? Tena mila mody aho fa mitady anazy ireo namako. Kaloha e. Ianao aza mbola tsy mahazo aina tsara akory. Tena velao andefa tena mitaitaina izao ireo namako e. Tena mitaitaina ny amiko izy. Tena andeha fa tena miala tsiny. Misaotra indrindra. Andraso aloha e, misy dite efa nomaniko anao ato fa aleo aloha misotro izay ianao vao mandeha. Tena mahafinaritra ato an-tranony izany a. Sady volamena avokoa ny izany fanaka-rehetra izany e. Tena tsy mahateo intsony izany. Nefa
Ahoana izany ry mino sy ry tera ry dadatoabary? Mino aho mantsy fa mety nitady azy ry zareo. Ko maninona moa raha maka amin'ireto aho dia mialy. Teny izao izy mbola tsy eto izao. Tena mety izay ka. Ay. Tena marary mafitapoka koa izany atoko izany a. Aleo aloha haka izay azo alaina dia andeha. Izay. Aleo ampiana an'ity dia miala amin'izay. Izay. Aleo mitsoka amin'izay. Aleo aloha makaina kely amin'izay fa mino fa tsy tratra nitsony kosa ka. Efa tsy dia lavitra etsy koa ny trano. Izay. Dia mihevitra izany ianao fa tsy ho hitako. Fa iza koa izany e? Izany no leny rehefa matrikarena loatra e. Dia mihevitra ve izao tena fa volamena tokoa ireo nangalariny re. Fa izy ianao e? Izany raha vao e. Za ilay naterinao indray alina iny. Ary mbola za koa no nakanao. Noho izany tsy ho trafavoaka velona etra ianao. Raha manaiky mora ny anaraka ianao dia omeko anao izay rehetra ilainao. Na ireny volamena lasanao reny aza. Tsy hanaraka anao izany ahy e. Ay, eny aza. Rehefa tsy hanaiky mora ianao dia any amin'ny ranomaitry mifampitsara. Ranomainty? Ranomaitry efa isan'ny masiny ianao satria efa nitrabaka sy nihinana izay azy. Tsy azoko. Tsy nanao an'izany a? Marina hoe, jereo ary mivatranao efa misy tromboka se. Maity be daholo ny tanako sy ny tongotro. Fa lozinina reto iry lanitra hoe. Dia taizany nazahoaka an'izao? Zavatra nataonao ve dia tsy ho fantatrao e. Ilay rano mahafatrifatry ianao iny ka. Ilay rano mainty. Ny fanaovana sorona raha tsy fantatrao. Efa ny masina ianao zaka tsy ho afa-bela trony. Andriamanitro! Ino ty lozako? Tena io zany le toerana nolazainy dadatoa. Marina tsy ho faty aty aho zany. Tsy vitan'izany fa aika mpamosavy le nateriko. Amin'ny fomba ahoana nampandrenesako any dadatoa sy tera. Tsy maintsy mitsoka rangahy. Lasa! Mitsoka ho azy tena. Lasa! Tena lany aika ary izy mianadahy. Tsy hita mihitsy mahepy efa 3 andro izao. Dia aiza nefa sa nisy zavatra natezitra azy dia lasa nody ve? Dia inona nefa mahatezitra azy e? Zahay ihany ery dadatoa ka niresaka tsara tamin'ilay hariva avy nandehandeha iny e. Tena mety zavatra hafa mihitsy kosa angamba ry dadatoa. Fa ahoana oa? Taizana ireny nandeha tamin'iny ka? Tany ambany atsimo. Ambany atsimo e? Fa ahoana ry dadatoa? Misy toerana mahafinaritra be izay tany dia nety niderana dia tany izay. Ambany atsimo? Tena izay hitako ka. Tsia. Marina tsy ho mafy ny ady raha izany. Fa ahoana ry dadatoa? Misy inona no toa lasa saina be ianao? Ka. Taminareo tany dia inona aby no nataonareo ary? Dadatoa, fa ahoana e? Za sy mino naka sary fotsiny dia avy eo nipetraka. Fa mahefa no nilomano dia izay ihany angamba. Avy eo dia nody izay. Tena loza izany a. Fa ahoana ry dadatoa? Mila miandro io sika fa lasa ny ravahoany tera. Maninona? Toerana fanaovana sorona anie izany nalehanareo izany e. Dadatoa?
ahoana tsara Dahatobary? Ka zany e, toerana fanaovana sorona io. Ao amin'ilay rano Lomanosy Maipy mihitsy no fanaovana sorona. Io ilay antsoina hoe rano mainty raha tsy fantatrareo e. Tsy maintsy miandry misasakala isika ka mandeha. Mino mantsy fa atao sorona andro any Maefa satria mba izom-bolana ny andro. Dia ahoana ny atao hanavotana amin'ny Maefa izany ry Dadatoa? Ilay vatakely navelan'ny ray aman-dreny kao e. Ao anatin'io no misy an'ilay fanafody afaka mamono ny hodin-dravao. Tena ifonana rery Dadatoa. Tsy olana re zany fa mila manavitra amin'ny Maefa fotsiny tsika izao e. Aleo matory kely tsika aloha dia miainga avy eo amin'ny lohatory. Amin'ny 10 alina zany e. Efa amin'ny 4 ora mantsy izao e. Misy vomanga kely aloha antsika dia aleo matory fa hiafikady avy eo. Avelao re andy, efa naveriko ny volamenanao io amin'ny sakosy io e. Azafatorana fa mifona re, avelao e. Tsy misy mialama izany aho, efa miandry anao amin'ny masina ao amin'ny ranomainty. Eo re, ataoko dôly zay lazainao avelao andy. Tsy misy an'izany eo e, sady tsy misy zavatra tokony hampanaoviko anao fa ny azonao atao dia ny manolo tena atao sorona ho an'ny masina. Fa ataonao iny ny sabatra iny? Ino no anaovana sorona anao? Avy eo andrasako anao sakafo ny voay eo amin'ny ranomainty io. Voay? Voay izay endriky ny masina. Tena mifona re, avelao andy, mifona ho misy an'izany eo e, efa kely sisa dia ho any amin'ny Zanahary fatrova mivavaka farany, afaka adiny roa. Mila miomana amin'izay ahafahanao fanatitra ho an'ny masina. Tena aoka re, aleo fa hitedavako ny faran'izay tena matavy indrindra anao samy masina izany. Mba avelao ary tompoko, avelao e. Tsy ilain'ny masina izany, olona velona no ilainy. Aleo amboarina mivatro fisaka fanaovana Fa miangavy re, avelao re. Any? Ingina ho aza menimeny fa mahakareny trofo. Avelao re. Tsy maheno nga ianao? Zay. Ary alao atrony amin'izay ny masina fa efa tongotra ny fotoana. Melohan'izany aloha mila tonga dia toetra avy hatrany ny sorona. Aiza moa ilay sabatra teo? Ay, ty eto ka. Ary ilay lamba mainty ihany koa. Ay, ty ka. Ary alao avoaka amin'izay ny sorona. Fa hoentinao aiza? Entinao aiza aho Mila anao reny masiny. Aza entinao any amin'izany Tsy misy an'izany. Ianao ny tiaka ty fa tsy nisy niandro anao teo. Zany no lehany rehefa mahafilo sady matrika rena loatra e. Aoka re, tena miangavy, efa naveriko any amin'ny volamenanao e. Inona reny ataoko e? Ahoana izy telo mianaka any? Ty avo tena ho fiatatia tanin'olona ty. Tompo, fonjeo ahy, mamindra-fo amiko. Avelako aloha ty fa andrehitra foana zavany lanonana androany. Aiza moa ilay afokasika teo? Aiza ary? Ty eto ary aloha arehitra amin'izay reto kotray reto aloha. Zay. Aleo manina amin'izay ny sorona dia troana amin'izay ny masina. Zany ny atao ry Dadatobary Zao Zaho aloha mandeha miloha ny sava lalana. Avy eo miantso anareo mianadahy ihany.
Dia ahoana fomba ampiasana an'ilay vatakely izany ry dadatoa? Mbola tsy fantatro mihitsy a. Mino fa mety efa misy toromarika amin'ny fomba fampiasana azy ao. Ka maninona moa izany raha avy hatrany dia jereny e? Dia ampiarina fotsiny izay voalazany. Hevitra mety izany ry tera. Hovidiana lafo mantsy ny fotoana rehefa any. Sady any ange no vonjeny e. Ka aleo ary aloha alaiko ilay izy. Zay, tieto ilay izy. Aleo tonga dia ho sokafana fa maika fantatra izay zavatra ao anatiny ao koa. Io, jereo mihitsy aloha e. Toa tavoahangy roa. Ny iray mena toa miendrika rà ary ny iray miendrika rano. Dia ahoana izany ny fomba fampiasany reto e? Dadatoa, jereo ohatra misy lamba kely io. Eny tokoa. Aleo ny eo jerena. Lamba kely fotsy. Misy soratra eo amin'ilay izy. Inona hoy izany voalazany ato e? Tavoahangy mena araraka ao anaty toby fanaovana sorona. Ary ilay fotsy kosa araraka amin'ilay mpilalao ratsy. Mazava. Io, jereo mihitsy aloha e. Toa tavoahangy roa. Ny iray mena toa miendrika rà ary ny iray miendrika rano. Dia ahoana izany ny fomba fampiasany reto e? Dadatoa, jereo ohatra misy lamba kely io. Eny tokoa. Aleo ny eo jerena. Lamba kely fotsy. Misy soratra eo amin'ilay izy. Inona hoy izany voalazany ato e? Tavoahangy mena araraka ao anaty toby fanaovana sorona. Ary ilay fotsy kosa araraka amin'ilay mpilalao ratsy. Mazava izay ry dadatoa. Tsy aleo ve mandeha amin'izay tsika e? Mandeha any mantsy ny fotoana. Enona tsy ry tera. Aleo aloha ka tsirotsirovana lalana e. Mino mantsy fa tsy maintsy efa mimakomanao zao raha vao. Dia mety ho resintsika ve izany ry dadatoa io raha vao io? Tena matahotra mantsy. Manana finoana rery mino a. Aza mbola mora kibo izany. Ny tena koa efa olon-dehibe fa aza sarotahotra e. Eny, marina aloha izany teninao izany. Fa sy aleo ve tsika mainga amin'izay? Efa kely sisa mantsoko. Mila mandeha amin'izay mihitsy tsika fa mbola lavitra ihany ny lalana e. Na dia izany aza manova mafana ihany fa mandripotra be ny andro a. Ka andao amin'izay rehefa vonona tsara izay e. Tena mila mitady fikaitsoahana eto fa ho fahateto. Nefa amin'ny fomba ahoana ary? Ny tanako sy ny tongotro ty mifatotra avokoa. Nefa amin'izao izy mbola variana izao no tokony hanararotana. Ka aleo ezahana kikisana amin'ity seza ity ny tady aloha. Inona kosa manaikitra ny tongotro izany? Fa misy inona e? Kay fonjeo ary tera. Fa maninona e? Aleo ny jereko aloha izany tongotro ao izany. Ohatra mavesatra izany ny tongotro. Mipetralo eto amin'ity vatakazo ty ianao dia ho jerena izany e. Oay, tena nisy biby lava nanaikitra ny tongotro ao. Sady mivonto be izy izany. Dia ahoana ny atao amin'ny olo dadatoa? Sady jereo anie e. Mivoaka tsy rano ka mainty ilay izy. Eny tokoa. Tena efa fantatra avao tsika fa ho any. Dia izay ngamba ny antony tsy rano ka mainty io. Tsy rano mivoaka eo amin'ilay voakaikitra fa rano mainty. Andraso vetivety eto aloha e. Rehefa hijery ravikazo anasitrahana an'io a. Eny ary e. Dia aza elany ianao ry dadatoa.
Sady zareo fa atao tsy mahatsiaro tena vetivety teo any ety e. Atao ve aloha izay ahatsiarovany tena fa hitady ilay fanafody ahy e. Aingany ianao. Tena tsy nahita an'ilay fanafody ary dera. Fa ahoana ry dadatoa? Dia inona izany ny atao e? Soa aloha fa tsy mahatsiaro teo mino fa raha tsy izany dia asa angamba izay atahorany teo. Fa maninona moa izany raha mirosy antsika dia babe mino e. Sao mba mahita any alohaniko. Sady ny fotoana koa anie mandeha ihany e. Fa ahoana ry dadatoa? Ahoana ry dera? Maninona marina mora ilay rano mainty amin'ny tavoahangy kely ny araraka amin'io feriny io e. Eny tokoa. Aleo marina hoe andramana aloha. Aiza moa ilay izy teo e? Ty dadatoa. Ary aleo araraka amin'izay. Zay. Kay. Miareta kely aloha e. Aleo anasana 10 minitra kely eo dia iaingintsika avy eo. Tena manaintena be ilay fivontosana. Ay, tompo ampioa. Jereo any ry dadatoa sy mino. Jereo fa miena ilay fivontosana teo sady. Ay e, toa maina sady ilay fery. Eny tokoa. Ary tena zava-dehibe izany ny fanafody iny raha izany a. Tena mahagaga. Mba iza loatra ary nahita ny fanafody iny. Sady amin'izay koa hoe mandresy ny hodiny ravao. Tena tsy fantatro mazava aloha izay olona namorona azy ity a. Ireo ray aman-dreny koa moa tsy nitantara fa nasainy tehirizina tsara fotsiny iny. Ory zareo a. Tsy aleo ve miala eto amin'izay tsika fa efa atombotra ihany anie ny fotoana e. Ie, sady efa tsy maninona intsony ny tongotra. Ka faingana ary e. Efa kely sisa fa irezo ny dia e. Nino mantsy efa miomana anao sorona amin'ny mahefa zao raha vao ao. Matahotra mafy izany. Nefa tsy maintsy mandeha. Amin'ny fomba ahoana namelana amin'ny mahefa ho faty rera aty? Aza dia mba sahafi-tahotra ohatran'io andry. Tena mbola tsy nena zavatra toy izao ary amin'izay na olaka. Fa ahoana ry dadatoa? Ahoana? Efa firy taona teo izany no nialan'ny olona tetika. Vao 2 taona teo izay ka. 2 taona? Tamin'izany mantsy vao tena nianatanjaka ny asaratsy ny ravao. Dia ahoana izany nahitany sorona nandritra an'izay 2 taona izay? Rehefa fiaran-tsasatra matetika dia maro ireo mpila ravinahitra tonga aty. Manao an'ireny trano laireny aty anaty ala aty. Ka rehefa fantatra ravao fa misy vahiny ny tanàna dia amin'ireny izy manararoatra. Manao izay fomba angalan'ireo olona ireo. Ary tsy tapa-voaka velona mihitsy izay azony. Tsy toy ny mangaroby miandavaka ve izany tsika raha izao ka? Ka tsy misy fomba hanapotantsika amin'ny mahefa anie raha tsy mandeha aty tsika e. Aza dia mandefa saina lavitra fa tsy maintsy vita androany ny tantarany ravao e. Efa tongotsika ity fa aleo andrasana eto hijerena an'izay ao e. Dia ianao irery ve nandeha any? Sao dia mba tsy mety izany a. Maninona raha miaraka tsika sy ianao ka? Zaho koa aloha tsy hijanona rehereto izany e. Aleo miaraka daholo raha izany. Aza matahotra re a. Izany tsy avy hatrany dia hitsofoka e. Hitazana raha eo amin'ilay dobo-panaovana sorona zareo na tsy. Avy eo miverina miantso anareo. Eny ariko. Miandranao eto izany izay a. Andriamanitro, ampio ahy. Inona reny ataoko mba ahafahako miala eto e? Mba ahoana re izay ny fitaitaina ny dadatoa sy dera ary mino any e? Tena nanenenako ny tsy nanaraka ny tenin'ny dadatoa. Avy amin'izay aty fa efa vonina ny masina e. Eo, azo ilozana mandefa saina lavitra eo sa mitady hevitra hitroandro zato izy. Lasa draly eo raha izany no eritreretina. Tena aoka re.
mba miangavy ahy avelao re andry efa tena taitaina amin'ny fianakaviako eo hoe mifona re. Tsy misy mifony zany, nandro satria tsy nalala ho fatroka eo vao mibabababa eo, ny masina angaty alalan'izany. Amatry eo fa ao ampandroko. Atsia mangatsika be fa asa tao azany re ahy. Odry trisy mangatrika izany fa rano mafana be io. Oka rehefa menatra ahy ianao ndray ve nampandro anahy? Odry misy menatra izany eo e, nanotra fadry ny masina tsy nahalala menatra ka eo vao mahita tseneniny eo. Menatra ka tolontsika ty ary reto amin'ity takotakontsika no hitazana so hitanao ka tsy ahomby ny tetika. Dia ahoana amin'izay zany ny atao manomboka eto ry dadatoa? Andeha aloha hijery ny ataony iny dia avy eo miverina eto. Aza mihetsiketsikety nareo mianadahy. Fa maninona nefa raha miaraka antsika tsy mandro mantsy ny saiko raha ianao rery ny andeha any. Fa mandry izany ny sainy lara zareo no mijanona eto. Zaho kosa aloha tsy hijana rehetra izany, tena marina e. Na miaraka mandeha daholo na tsy haiko. Aleo aloha zareo ny andeha, tsy ela ny ady miverina eo e. Fiangana ary ianao raha dadatoa, mba malaky fa tena matahotra izay. Aza ampitsaliana taka zao re ahy, mijaly ahy, mifona ho ahy. Dre mbola voaratrana ray ve ny trapaka de mahatrapa mijaly, mbola ho aiza? Maninona nefa raha tonga de vonoina fa tsy ampitsaliana taka an'izao hoe mbola ho avy zany fa tsy taitra ianao e, aza maika mihitsy. Zao ny tena fafinaretako, mahitranao mijaly. Zao ny mahafalon'ny masina. Tena mandeha raha be ny tanako marina, tena naitaina Tronangina fangatrona eny fangiry firiana trony. Indray ary ny manaraka e. Vonjeo hoe maty kay mifela tanako ray manontolo ny kapay marina fa tena zava-misy ary ve sasa nofy to ohatran'ireny orona tsara re misy aneny anaovany anahy Io eny ry zareo, jereo nefa tena mahatsiravina ny zavatra ataon'ity ramatoa ity. Ampatoriany ambonin'ilay vato eo isaky maheva ary mandihy manodididina ilay vato izy sady mitazona sabatra eny an-tanany. Inona indray re ny tianao manaraka ry masonao. Mihina fa faly zao ianao sady mahazo sakafo matsiro amin'izay sady tavony volona. Tovolahy manana ny maizy azy tsara mihitsy. Raha tsy voky amin'izao kosa aloha ny masina dia tsy ho voky trony e. Aiza trony no ahiratra ho any ty. Ary ela hoe sorona indray ny masina mahafatofato ohatran'ny kanetsiny zazy. Mahadeha masika, tsy mahita masika, vonjeo hoe zay mahatsiry erisy ty ho an'ny masina. Andriamanitra,
ny solo ny masony maheva marina. Lozinina ireto iro-lanitro aho. Tena mahatsiravina na mijery azy. Ary amin'izay na mivela tanana koa aza efa nesoriny any. Tena tsy vitako intsony nijery potsiny an'izao ka aleo intsony izy mianadady atomboka amin'izay ny ady. Ordera, sao ary mba misy mahazo an-dahatobary any fa izay ve dia mbola tsy miverina ihany izy e? Efa ela inga izay nialany teto izay efa ao an-tsasakadiny angamba. Za koa aza ngia kely aza tena manomboka mitaintaina amin'ny aminy mihitsy. Maninona nefa raha tonga dia andehanana any ka? Dia izay donany any rangahy efa rany a? Sa hoana? Andao ary tsy misy resy tsy miady izany eto e. Apetraka amin'ilay nahary fotsiny ny zavatra rehetra. Jerena ery dery tena hafahafa mihitsy ity toerana ity ka. Jereo nefa misy karazam-biby hafahafa izany saingy efa maty daholo. Misy karandohan'olona miantokantona be koa rery. Matahotra ary dera. Aza dia mifantoka be amin'ireny ry e. Rehefa tsy mifantoka amin'ireny ry dia tsisy maninona izany eo. Jereo anie mahatazana afo mirehatra io aloha io. Eny tokoa. Ary misy olona mitsotra ny io akaikin'ny dobo izany e. Dia misy olona mifatotra ihany koa io ambony seza io sady mifatotra amin'ny vavany. Hitako daholo ireo ka. Fa ohatra tsy tadatova io mifatotra eo ambony seza io. Dia mahefa koa io mitsotra eo ambony vatroka isak'io. Mino a? Tena izy tokoa io dera. Tena ho faty aty tsika raha izao Aza te manan-kivo vatana toy izao aloha e. Tsika aza mbola tsy niady akory ka dia ho faty ahoana aza. Mila manan-tena fandresentsika. Aty amintsika anie ilay vata kely teo sao dia adinony ry ary izany e. Ka inona moa izany ny andrasana fa tsy aleo ve atomboka e? Tsy misy olona eto ordera fa tsy aleo ve vahina fatotra toa? Malaky ary ianao e. Za andaraka ilay rano amin'ny tavoahangy kely ao anatin'ny terano ity. Eny ary efa kely sisa. Mafy kosa ny tady izany ka. Zay. Fa iny ny tiatrano reto? Hoatriny? Kay, tena torahany tamin'ilay vato be ny tongotra. Tena tsy tonga teo akaikin'ilay dobo akory tongotra. Way, tena vodera. Io fa mahatsiaro tena kosa Tadatoa. Aleo ilay mankely amin'ity rano ity. Zay. Tadatoa bary. Efa eto Tadatoa. Marary azy any lohako izany anjeran'ilay vataka azo be teo ka. Tena tsy naposiko mihitsy iny. Efa feno fandrika ny lalana makato. Ary aizy dera ary mino Itsisy Tadatoa. Fa voan'ilay vato be teo ny tongony. Toa mbola tsy tafatsangana izy. Mandehana dera fa tsy epity tamin'ny manantony ity vera vao e. Aleo anaovako azy amin'izay. Mino eo aloha be kely hitsangana eto dia mandehana fonjeo mahefa. Io mitsotra eo ambony vato io izy. Eny ary. Atao eto an-tsoroko ny tananao ary. Ao. 1, 2, 3. Misaotra. Zay. Mandehana amin'izay fonjeo mahefa. Aingana ianao. Tena tsy mahatsiaro ty mahefa. Be loatra koa ny ravery aminy. Sady amin'izay efa tsy misy maso intsony. Andray, tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ty raha matoa ty. Andrasony mbola mitepy ny fony.
aleo fatorana amin'ity akanjo ity ny tana mba tsy handeha hanandrabe. Zay. Kalakely ity tsy menatra akory manala ny solony eo amin'ny toerana. Sady tena nisy olo azy. Dre ifampitadetro izany sika. Ie, tena ifampitady tokoa tsika Ravao a. Ela nitoratorana loatra mantsy ianao. Dia afaka ny anao inona nefa tsy mahalala ny herin'ny bebe Ravao anga. Mipetratrara dia mbola tsy manaraka ny ainy. Tsy misy miala main izany eto Ravao a. Ela koa ny nandeferana taminao e. Androany kosa dia tsy maintsy maty ianao ny fantatro hoe ka iny asa natazo e. Tsy makay izany zay resika maty eto. Hitady sorona azy ataoko maika fa efa misy manatro potsiny io. Tena tsy nampiotsina azy ilay namelezako azy tamin'ny vatakazo teo a. Ilay azo indray tia ny tapaka vokatry ny namelezako any Ravao. Tena maratra be Mahefa. Way, sady efa tsy misy maso tsony. Sady felan-tanana tapaka no verina be izy. Aleo fatorana amin'ity aingana ka be loatra anie izany ravery izany e. Mahavezatra koa nge izy izany. Aleo ampidinina aingana dia atao izay atsiarovany tena. Trangana raha mbola mafy draka kely iny be dia draka. Tena mafy ty raha matoty a. Tsy arakarako ny mantitra azy fa daky indray mandeha dia nalavo a. Mbola tsy tapitra ny ady e. Mila mitsangana eto a. Zay. Ary aleo mpiresiny indray mandeha dia arahana daky. Inona an'ilay raha matoty? Aritra mamely trapoka. Tsy aritrako vitra mora iny tsy mahalala ny heriko anga. Momba ny masina. Mino a, tena loza fa tsy hitako an'ilay tavoahangy kely teo e. Mety nipitika tany amin'ilay hazo ny anjera teo angambany. Fa tsy hitahoana indray ry tena. Tsy hitako tsy hitahoana hoana e. Sisa ny fanantenantsika e. Eo aloha apio kely a. Aingany ianao fa tsy fananiko aniany nalatsaka azy teo e. Eny ary io fa mahatsiaro tena koa Mahefa. Aleo aloha mena rano izy dia miaraka mitady an'ilay tavoahangy avy eo. Aleo atao makasisiny etsy aloha izy e. Eo ary zay. Eo fa za no ampiarina azy dia ianao manome rano azy. Aingany ianao. Zay. Avy aloha amin'izay izy aloha akaina kely eo dia andao tsika sy ianao hitady an'ilay zavatra teo aloha. Aingany. Eny ary. Mino a? Aiza ilay izy ho a? Mbola tedavina ilay izy fa toa fa mipitika ge. Eo fa apiako ary aloha ianao dia nyzao raha vao mbola tsy mahatsangana izao e. Aleo tsy barako amin'ity zavatra ity aingana io zatovolahy io amin'izao ry zareo variana mitratry zavatra izao. Aleo mandradro moramora. Zay. Masina osy. Miantro anao ary masina. Mialatriny ratra raiky ny soron'androany. Indro ary ka raizo tovolahy tsaratra re. Mino fa ho faly ianao. Oay. Teny ampenakaiko ny Mahefa sady izy. Aleo fidizaina aingana aloka. Rotra amin'ilay rangaty. Ty ataoko afamaina fotsiny ty fa zaho mbola rerako izao dia tsy batrako avy hatrany. Tany ary. Mahefa? Mahefa? Andray? Tena tsy rariny rangahy. Tena miangatra ny tany. Fa ninona ny tsy raha matoy fa misavy io nalaina fa i Mahefa. Tena tsy rariny. Tsy kosa. Tsy ataoko vitavita moro izao fa aina solon'ny aina. Ary maso solon'ny maso. Tena tsy valina ianao ry bebe Ravao a. Rehefa ianareo izany valina satria nanotra fatotra aty amiko. Mbola voan'ny ray izao ny maty fa mbola ho avy koa ny andraranareo aza maika. Anaka izany say e. Sakanao ny valiny izao Ravao a. Anody anao tsy ho ela ny zavatra ataonao e. Dia zay raha isika lasa loha e. Voky ery izao ny masina. Nazo tovolahy sady tavony volony. Zao e.
Tenyizao isy-bariana izao dia mandeha any ianareo mianadahy manondraka an'ilay rano ary. Fa zaho kosa andraraka an'ilay amin'ny dobo. Eny ary andao kery mino aingany ianao. Sao izy mbola vahina mitaritarika amin'ny mahefy izao dia aleo velesina amin'ity vatakazo ity. Inona ilay mpamosavy fa ity? Tsy makaizy izany e, tsy fantatrareo angafa efa nahazo hery avy amin'ny masina. Tsy misy dikany aminao io fa ty kosa mifamenina. Inona koa ny dikany azo be io ary tsy mampiontrona akoho izay iny. Ka iny ary manaraka e. Se mampimeo anareo. Tsy mihoatsana mihitsy ty. Vitatreo momba anao raha vao Elan'ny toratorahana mantsy ianao Oay, Maya, ohatra trondrehitra tsy ny lambako, loza marina. Maya, vondreo masina, vondreo fa Maya mijaly aho e. Zay fa voararaka iny. Ary toa misy ororo tampotampoka teo sady menjery avokoa rehefa tsy manodidina. Tena leo miala eto aingana so anaraka aty aminy aina ka. Tadatoa tandremo! Oay, tena mirona manenjika any ilay vato teo e. Napozoka otr'izao ny taty. Tsy nakaty ary tera. Iala sasatra venona andehanana taty dia kanjo. Sao ny zava-nisy. Ataony ny alohalalana antsika izy ireny fa samy mbola ho any avy koa tsika. Lalam-piainana tsy maintsy diavintsika zanak'olombelona ny fahafatesana. Maherezaka fa zao angamba ny lahatra. Eny e, marina izany fa tena tsy zakako dia namaolona roa be izao tsika tao anatin'indray mpimaso. Amin'izay tao fomba matsina. Anatra ho antsika izao Romilo raha mba nihain'ny tenin'ny Dadatoa mantsika dia tsy nisy ny zavatra ohatran'izao. Tena mbola mananjina tokoa ny tany. Inona dia hoe mivavaka sika dia tokony hajaina sy tandrovana foana ny soatoavina mipetraka. Tsy adala akory ny razambe antsika nametraka andrena. Izay mihitsy. Sady ny zavatra rehetra ni dia miara-miasa mba hahasoa e. Fa na dia izany aza raha tsy tatintsika tsy resy ny asa andratra ny bebe raha vao teto Ambohidrano Mainty. Ambohidrano Mainty. Diampelny Alexina Ravelontonga Hasina. No Velomny Louise Ravelosoa. Malala Alexina Ravelontonga Hasina. Niaraka tamin'ny fanantenana razanak'olona Joseph Radizaparany ary Radavy. Ambohidrano Mainty. Nandrindra sy nanantotosa Rima ny fanantenana.